Efa mihodina amin'izao fotoana izao ny milina fahatelo amin'ny toby famokarana herinaratra ao Andekaleka araka ny nampitain'ny ministera ny angofo sy ny ankoranafo omaly. Tafiakatra hatramin'ny 420 megawatt ny herinaratra vokarin'io toby io amin'izao fotoana izao. Antenaina araka izany fa hifarana tsy ho ela ny fahatapahan-jiro eto andrenivohitra sy ny manodidina ho hiatrany ny ministera. Tamin'ny volana aprila lasa teo dia efa nambara ny minisitra fa hihodina mialohan'ny 20 jona ilay milina fahatelo miasa ao Andekaleka izay may tamin'ny volana janoary. Mila fotoana ny fanovana, hoy Marie Chantal Ioaniligira, solitena ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara. Anisan'izany ny fanovana entiny eo amin'ny fanabeazana izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola. Na dia mihisatra ny firoson'ireo tetikasa vatsiana vola noho ny antony maro, anisan'izany ny valan'aretina Covid-19, dia nanamarika ity tompon'andraikitra ity fa mbola anio ny fanohanana ny Madagasikara eto amin'ity sehatra ity izy ireo. Ankoatra ny fanabeazana dia mbola anohana ny sehatry ny angovy ihany koa ny banky iraisam-pirenena ao anatin'ny drafitra fiara-miasa manaraka ny Madagasikara. Miverina manohana eo amin'ny sehatry ny fotodrafitra sy fifandraisana ihany koa ny banky iraisam-pirenena tahaka ny fanamboaran-dalana sy ny fifandraisan-davitra. Anisan'ny tohana iverinany ihany koa ny tontolon'ny rano hiatrany ny fanazavana. Mahery ny 303 ireo mpitandro ny filaminana sy fiarovana anao matsy eo amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina amin'ny alahady izao ho fanamarinana ny fankalazana ny 12 taona ny fiverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Maimaim-pony ary sokatra ho any rehetra ny fanatrehana izany ka ivomaraimbe ny vavahady ary katona raha voafeny ny toerana. Efa nanomboka ny alahady teo ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy. Ho an'ny teto Antananarivo manokana, nisy ny antsa-piderana teo amin'ny kianjan'ny Barea ny alahady teo. Nanomboka ny alatsinainy kosa ny fampisehoana azony rehetra jerena eny Anosy Sakariva sy any amin'ny distrika Mandrafitra Analamanga. Isivo ny fankalazana avokoa any amin'ny Revipartany sy ny tanàna samihafa ny alahady 20 jona. Aoriany matsy dia isy ny fandefasana afomanga isaky ny distrika ho famaranana ny fankalazana ny 12 taona ny fiverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara.